Mbola miverina amintsika eto indray aho mbola hitondra hatrany ny Nofy izay nomen'ny Tompo tamin'ny 24 janvier 2023. Ny 24 janvier 2023 hivavaka antsika. Tomponay nay tsara indrindra misaotranao hatrany izay, misaotranao lehibe indrindra satria miteny aminay mandrakariva ianao, mananatra, mampitandrina. Tompo, misaotra satria be fitiavana anao, mahagaga ny asanao, mahagaga ny herinao. Tompo, raha hitondra ny afatra eto indray dia mbola mangataka ny fanainao masina hiteny aminay tsirairay avy, apetreo ny tenako, apetreo ny nofoko, faoka ianao hiteny ary hikasika ny vahoakanao amin'ny alalany. Teny izay ampitanao ny nofo izay ambaranao Tompo, misaotra Jesosy. Amen. Ny zavatra hitako zany tao anatin'ny nofo io dia olona anankiroa maka sary. Olona anankiroa maka sary dia anaty rano. Anaty rano zany izy ireo maka sary. Dia fijereko an'izy ireo maka sary zao, maka sary zany raha mijery zany ilay olona amin'ilay sary dia hoe sary dia hoe tsara tso ao anaty rano, fa za mijery an'ilay sary zany ao anaty lakato. Ao anaty lakato, fatatsika angamba lakato zany. Ohatra zany ilay olona maka sary eny amin'ny plage, maka sary eny amin'ny bord de la mer, ohatrohatra izay zany hitako. Dia mieritreritra zany ilay olona sary ilay izy dia souvenir sy ny sisa, kanefa kosa za mijery an'ilay sary dia lakato. Anaty lakato be zareo zany anatin'ilay sary. Dia gaga zany ao anatin'ilay izy. Dia ny faharoa, Nofy ihany koa mbola ao anatin'ilay Nofy ihany. Nahita commentaire be dia be za, commentaire resaka be dia be amin'ny messagera angamba Facebook io, Facebook. Dia feo henoko zany miteny hoe maro izy mitantara ny fiainany amin'ny commentaire. Mitantara ny fiainany zany rehefa mizara zavatra any amin'ny Facebook, mizara sary ohatra, mizara ny misy zavatra azontsika ohatra, navita trano ohatra, nahazo vady zanaka, tôbila, dia nahazo vola, dia publiena ilay izy any amin'ny Facebook dia asiana soratra, asiana commentaire. Dia izay zany hitako aminatin'ilay Nofy ireo zany. Ny feo henoko zany teny hoe maro izy no mitantara ny fiainany any amin'ny commentaire hoy izy. Dia nangataka amin'ny Tompo zany teo, nangataka amin'ny fanahy masina hoe meo any teny Jesosy manandrify an'io Nofy nomenao io, inona ny teny tianao ambara aminay. Dia nomeny Ohabolana 420, 520. Dia mbola Ohabolana 440 ihany koa, 520. Ireo zany no vakintsika sady hitondrantsika ilay fanazavana amin'ny anaran'i Jesosy. Misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina ho any amin'ny fahafatesana no hiafarany. Ny 720, ny ratsy fanahy mihady lavaka fanimbana sady misy toy ny afo mahamay eo amin'ny molony. Amen. Eto zany tiany fanahy masina ambara amintsika araka amin'ny 520 milaza hoe misy lalana ataon'ny olona ho mahitsy, kanjo lalana mivarina any amin'ny fahafatesana no hiafarany. Everitsika mahitsy zany ny lalantsika amin'ny fakana sary etsy sy eroa. Mila mitandrina tsika. Any an-dranomasina maka sary, raha jerentsika fizika mijerentsika ohatran'io zany dia izy tsika hoe tsara ilay sary sy ny sisa dia ataontsika eny amin'ny rindrina, ataontsika amin'ny plaky, atao anatina kadrena.
Nefa rehefa jerena spirituel maso ara-panahy de tsy zay le izy, tsy sarinao mihitsy fa misy zavatra manodidina an'le sary. Lakato no hitako ao anatin'le sary. Fanahy masina zany manambara antsika zay matetika antsika misy zavatra kely de mipublie any amin'ny Facebook ny sarintsika de tsy vitan'izay tsika fa mbola mitantara ny fiainantsika any. Itsika ihany manapoizina ny fiainantsika. Amin'ny andininy fahafito amby roapolo izao ny ratsy fanahy miady lavaka fanimbana. Tsika ihany miady lavaka ho an'ny tenantsika. Lazain'i Jesosy ratsy fanahy tsika satria mireharehany amin'ny tenantsika. Ho hita mitady sitraka, mitady j'aime. Tsika ihany mitady fanimbana ho an'ny tenantsika. Ary ihany koa miteny izy sady misy toy ny afo mahamay eo amin'ny molony. Ny commentaire zay ataontsika de ny molotra antsika miteny. Io zavatra soratantsika de avy ao anatin'ny fotsika mivoaka eo amin'ny molotra antsika mahatonga antsika manoratra. Afo an'ny tenantsika ihany mandoro ny tenantsika. Io fa isaoran'Andriamanitra any am-pivondrena navita trano. Iza ny mpibilevanao an'io trano io? Ianao ihany no mitondra afo amin'ny tenanao. Ianao ihany manimba ny tenanao satria ny fahavalo Satana mahita an'iny afaka mipoison ny tranonao. Afaka miditra amin'ny alalan'ny ara-panahy izy, afaka manimba ny tranonao na ny sarinao ary apetranao reny. Afaka manafika anao maka ny sarinao izy entiny any amin'ny piskidy na izy ihany na misy be de be mipiskidy miditra any amin'ny Facebook. Misy be de be miditra any amin'ny Facebook. Andeha anapotika fiainan'olona ihany ny antondiany ihany. Ka tsika mipiblie ny sarintsika. Mipiblie ny sarintsika reny. Tsika ihany manimba ny tenantsika. Tsika ihany mandoto ny tenantsika. Tsika ihany mampiditra ny tenantsika anaty lavaka. Everintsika lalana tsara ho izy tsika mety amin'ny Facebook tsika de izy tsara. Isehoantsika ny vatantsika, ampisehoantsika sexy, ampisehoantsika ny vatantsika fa tsara tarehy sy ny sisa. Nefa tsika ihany manapoizina ny tenantsika. Lalana iverin'olona fa tsara io izy ny tenin'ny Tompo hoe ataon'olona fa mahitsy. Nefa mampivarina antsika any akady. Tseken'ny Tompo tsika. Manaparitaka sarintsika ny fiainantsika. Ary tsika mitantara ny fiainantsika. Io fa nahazo vola be za, io ny dolarako sy ny sisa. Varavarana ho an'ny Satana. Varavarana ho an'ny Satana. Mampidi-doza ny fiainantsika tsika. Ahafahan'ny Satana miditra ny fiainantsika, mibloka ny fiainantsika. Aoka tsika nana secret amin'ny fiainantsika. Ny fifametrantsika ny sarintsika any partout de tsika ihany no manambara ny tenantsika. Tsika ihany no mipiblie ny tenantsika ho fantatry ny izao rehetra zao maneran-tany mahita an'io. Ary ka ho fantatsika fa ny Satana no mamorona an'ireo zavatra amin'ireo internet rao. Ka raha tsika tsy manana an' Jesosy na manana an' Jesosy ary tsika, tsy tokony andeha hipiblie ny sarintsika nytony, ny mombamomba antsika ho tantarahantsika ao amin'ny Facebook na amin'ny internet. Tsy haiko hoe aiza partout zay misy ny na ny amin'ny Facebook na amin'ny TikTok, tsy haiko hoe aiza ny misy anao. Alléluia. Zarao ny tenin'Andriamanitra. Zarao ny tenin'Andriamanitra. Mitoria ianao, toria any amin'ny Facebook. Fazalazalazaina ny fiainanao. Ny fiainanao ny tantaranao any, ianao ihany manapotika ny fiainanao. Ny sary apetakinao. Azay le feo henoko miteny hoe maro izy mitantara ny fiainany amin'ny commentaire, any amin'ny publier, any amin'ny Facebook. Izany hoe commentaire manoratra ny fiainanao eo, ianao mikomanta ny fiainanao. Io za fa navita trano be, io za fa nandeha nitsangatsangana tany an-dranomasina, io za fa nahazo vola dolara, io za fa nanambady nahazo zanaka. Mba fantatsika ve le Satana varavarana ho azy zany, faly mihitsy izy mahita ny momba anao ao. Aoka nanano secret ny fiainantsika tsika. Lalana everintsika fa tsara, tsy tsara mihitsy zany.
Everyntsika mahitsy lalana io nefa mampiditra antsika ny akady. Tsika ihany no bloqué ny fiainantsika. Manokatra varavara ity fa ity ny fiainako, reto ny fiainako. Dia faly ny Satana amin'izany fotoana satria maro ny mpiasa ny miditra any amin'ny Facebook ireny hanapotika ny fiainantsika, hanapotika ny fiainan'ny tanora. Ka aoka zany tsika hitandrina amin'ireny sary ireny. Ary sary ireny sampy ho antsika. Za dia efa tsy manana sary intsony. Raha sary ry any amin'ny hoe alaina sary, misy album sy ny sisa ireny, tsy manana an'ireny intsony aho, toko tsy haiko aiza intsony efa raha ny sary sy ny sisa tsy tadidiko intsony aiza. Satria sampy ho ahy ireny, sampy. Everyntsika jerentsika ohatran'ny hoe dia hoe tsika. Fa misy esprit hafa. Satria hitako ao amin'ilay Nofy dia makasaly ilay olona nefa anaty lakato. Dia tsika hoe makasaly tsika nefa misy fanahy hafa naorian'ilay sary ataontsika ireny sary atao alaintsika ireny. Kaoka tsika hitandrina hiala amin'ny fanahy ny fijejojoana, fanahy ny fizahozahoana, firehariana ireny rehetrarehetra ireny. Hitadiavin'ny tompontsika hanetry tena. Dia voninahitra ho an'i Jesosy irery ho azy hatramin'ny taona indrindra ho mandrakizay. Misaotra Tompo. Amen.